Salamo fahavalo amby zato ka ny andininy voalohany. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro tafatoetra ny foko. Ny fanahiko no hihira sy ankalaza. Izany tononkira izay nataon'i Davida mpanjaka izany ao amin'ny salamo fahavalo amby zato no entinay androsoana ho tokantranonao amin'ity takariva ity. Izany no entinay hiara-bananao koa tafaraka indray atao anatin'ity antsakira fiderana ity. Tena falo ny fo ary feno haravona mihitsy tafaraka aminao indray amin'izao fotoana mamitsika loatra izao. Dia ny fotoana hanandratantsika ny voninahitr'Andriamanitra ary fotoana hiderantsika an'Andriamanitra. Teraina mandrakizay ny Andriamanitsika satria omeny fahafahantsika manao izany. Ho azy rery ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Dia fifaliana indray izany miaraka aminao amin'ity androany ity ary tafaraka amin'ny ray fomba ray saina hideran'ny Andriamanitsika. Koa dia mankatoerana tompoko ary mivonoana amin'izay indray iray fo amin'ny reto koralina izay nasaina ato amin'ny fandarana antsika fidarana reto. Reto koa ny koralina izay hiaraka amintsika amin'ity takariva ity dia ny koralina avy ao amin'ny fiangonantsika ao Volotara. Au felan'ny Volotara. Miaraka amiketo ny chef izay fiteniany sy ny chef mpianaikitra an'izy ireo ary manana fanoloran-tena hanome voninahitr'Andriamanitra izy ireo. Hiaraka amintsika, hitondra antsika, hanandratra izany voninahitr'Andriamanitra izany. Koa dia tsy hitazona anao ela fa dia andao ary iray fotsika menakavy, iray saina, iray fanahy hiderin'Andriamanitsika. Miaraka amin'ny koralina au felan'ny Volotara eto Antananarivo. Andao ary, Joseph.
Soratsika Andriamanitra noho izay tapany voalohany izay nataon'ny korala Ofelan'ny volotara. Mahafinaritra rinany miaino azy ary sapa mihitsy fa tena feno fifaliana ao anaty ao. Niaraka ny teren'Andriamanitra tamin'izy ireo. Averatsika hakaina kely izy na eo ihany azy dia mba mahakaina kely satria mety reradreraka kely amin'ny feo. Fa isika araka ny mahazatra dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra dia ifampahery indray zany hiaraka mihitsy mba ananantsika fiainana feno fidanan'Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity, ny tiako mba isotomana ny saintsika menakavy dia hoe mba manahoana ny toetrany eo Andriamanitra io manoloana ny otako sy ny otanao. Fantatsika fa niditra teto amin'ity zao tontolo zao ity ny fahotana. Tsy tao anaty programan'Andriamanitra fa niditra. Satria raha mijery isika Genesis toko 2 dia nisy fampitandremana nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama amin'ny 7:12 fakto izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andray lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sa dia azonao hinanana ihany. 7:12 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Izay zany ny fampitandremana nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama. Niaraka izy mivady Adama sy Eva rehefa niforon'Andriamanitra dia nampalelo ny zavatra nitranga. Satria rehefa mijery ny toko 3 isika dia tonga ilay fahavalon'Andriamanitra, ilay Satana naka niendriky mena rano efa itsika ny tantara dia niezaka nandresy lahatra any Eva izay nandeha irery tamin'ny fotoana izy. Izao no teneniny eo amin'ny 1 mihitsy. Ary mena rano dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataony Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sa. Fa hoy ravehivavy tamin'ny mena rano, ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany, fandrao maty anareo. Nanaraka tsara ny torohevitr'Andriamanitra zany sy nilazain'ny vadiny Eva na dia nandeha irery azy nanaraka tsara. Fa Satana moa mpandrebireby azy dia zao no nataony amin'ny 7:4 azafady. Ary hoy menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho faty akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Nozogozon'ny Satana ilay finoana sy ilay fankatoavana tao anatin'ny Eva. Dia rehefa namaka tao anatiny zany fisalasalanany amin'ny tenin'Andriamanitra zany, ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra zany, dia nanjary niova ny fijerin'ny Eva an'ilay hazo izay nandrarana. Toa lasa hafa mihitsy ny fijeriny an'ilay hazo rehefa nisalasala izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy ninotso ny tenin'Andriamanitra izy dia zao mihitsy lazain'ny soratra masina eo amin'ny 5. Ary hitany ravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo. Lasa mahafinaritra ny Eva zany le hazo, lasa te hihinana ny voany mihitsy Eva, tsara ho fihinana, mahafinaritra, ohatrany hoe manitona azy mihitsy hoe mba manahoana no endriky ty ny tsirony'ity voankazo ity. Avy eo koa mahafinaritra ny maso izany hazo izany. Niova mihitsy fijeriny Eva n'le izy. Ary ny fahatelo ara dia hoe mahatsiritra mampahendry. Noho izany dia izao lasa niova ny fijerin'ny Satana any Eva teto, nanjary nanaiky azy. Raha vao zay ny fomba nahitany Eva an'ity hazo ity dia lasa nanaraka sy lasa nandeha teo amin'ny tokotanin'ny fahotana izy, ary dia niditra amin'ny fahotana. Dia rehefa niditra amin'ny fahotana dia fantatsika ny vokany, lasa zava-toza ny vokany. Fa izao no zavatra mahafaly, mampahery, ary indrindraindrindra tokony hidiaratsika an'Andriamanitra. Manoloana an'izay fahotana izay, inona nataon'Andriamanitra? Fantatr'Andriamanitra tsara fa nanota i Adama sy Eva. Fa izao no nataon'Andriamanitra. Eo amin'ny 7. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao?
aiza moa ianao. Eto zany rehefa fantan'Andriamanitra fananoty Adamaseva. Tsy niandry ny Adamaseva anatona azy izy na izy mivadiko moa miery raha teo, fa izy Andriamanitra zay efa malala fa nanoty ireto zavaboariko reto, izy no nanatona, izy no nitady, ary zany mahatsara no Andriamanitra io. Mandraky tiany androany dia izao mitady asa anao Andriamanitra. Na inona raha tsy nataonao, na inona fahotana vitanao, mitady anao Andriamanitra, mikatsaka anao Andriamanitra. Ary izao mihitsy aza no ny fahatsarany dia ny fikasan'Andriamanitra telo izay iray dia ny hanolotra fanasitranana ho an'ny taranak'olombelona rehetra izay latsaka tao anatin'ny antsa ny lalina ny fahotana. Izany ho Andriamanitra izay tokontsika io, io Andriamanitra iankovatsika io. Andriamanitra mitady fanasitranana ho ahy sy ho anao ao anatin'ny fahotantsika, satria tsy misy na iray amintsika reto aza maro no natrehan'Andriamanitra araka ny lazainy soratra masina. Samy mpanota avokoa tsika rehetra, fa Andriamanitra no mikatsaka sy mikatsaka anao, ary zany ny toetran'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ity, ny olombelona rehetra no nomen'Andriamanitra n'izany fanavotana zany. Fa izao kosa ny zavatra misy tsy nanery Andriamanitra na iza hoe tsy maintsy raisinareo zany famonjeny zany, nomeny ny safidy malalaka. Ary tsy ny olona rehetra no andray ny famonjeny io, fa izao izay mandray ambitiavana any. Andriamanitra tsy maneritery koa ny Andriamantsika. Na eo aza ny fahafatesana vokatry ny fahotana dia tia no vonjena ny olombelona, ny taranak'olombelona, tsy nanerina iza na izy handray izany famonjeny zany, fa nomeny zany ao anatin'ny fanajana ny safidy tsirairay avy. Koa androany dia tia hitarika anao andao hiderany Andriamantsika, andao hiderany tompontsika, fa Andriamanitra tsara ny Andriamantsika, tsy mpanao afa-tsy ny tsara ny Andriamantsika. Ary izany mihitsy no nahatonga azy nitady atsika, nitady asy nitady anao tao anatin'ny fahotantsika. Ary ilay Andriamanitra mihitsy aza dia nanolotra n'ilay Andriamanitra zanaka ho famonjenantsika. Teny tonga nofo ary nonona tantsika. Ary Andriamanitra tsy maniry asa anao, fa mangataka ambitiavana ny anatona antsika aza. Zany io Andriamantsika io. Koa andeha amin'ity androany ity ho raisitsika mihitsy ho fiainana ny iderin'Andriamanitra noho izany toetrany zany. Ho raisitsika mihitsy ho tena izany no ankasitratsika an'Andriamanitra sy anandrarantsika ny fiderana azy, satria tsara izy, mpanao ny tsara izy, tia antsika izy, ary mitady antsika sy tia hamonjy antsika izy. Ho aza rery ny voninahitra amin'izany zavatra rehetra zany, ho aza rery ny aja sy ny saotra, ary ny fanapahana amin'ny fanjakana moa fa aza raha teo dia alao ho azy mandrakizay zany, satria efa aza raha teo koa. Fa ho antsika kosa ny fifaliana sy ny fiadanana miaraka aminy. Ka androany dia andao hiaraka amin'ireto koralina ho felan'ny volotary reto isika hiderin'Andriamanitra indray amin'izao tapany faharoa izao, satria mbola manana hira omena antsika izy ireo amin'izao tapany faharoa izao hiterana an'Andriamanitra. Amen. Ndao ary.
mpanefoefo, ireo mahantra mariko, tosepotra misefosefo manoloany ilay tompontsito. Indreny fatazako teo reo tre masingeza tety, miondrika sy mitoreo manatrika ilay Mesia. Indreny reo mpanefoefo, ireo mahantra mariko, tosempotra misefosefo manoloany ilay tompontsito. Indreny fatazako teo reo tre masingeza tety, miondrika sy mitoreo manatrika ilay Mesia. Mba tazako reo mpanompo nanafina ota ao am-po, sy ireo zay namony ny tompo fa nakambana toeranako. Tsy misy zay nampiavaka azy fa mitovy ny ota natao, iraisanako reny sazy natokana ho azy ireo. Mba tazako reo mpanompo nanafina ota ao am-po, sy ireo zay namony ny tompo fa nakambana toeranako. Tsy misy zay nampiavaka azy fa mitovy ny ota natao, iraisanako reny sazy natokana ho azy ireo.
dia rain'Andriamanitra fa izy tokoa ny mpanjaka mandrakizay toria ary tena fifaliana mihitsy ny arahantsika tamin'ireto koraly reto androany nanandratra amin'ny voninahitra ho azy irery ny voninahitra efa azy hatramin'ny taloha izany azy ankehitr'izao ary mbola ho azy aritra mandrakizay asandratra mandrakariva koa ny anara satria mendrika ataontsika izany ary izany mihitsy ny antony fandarantsika amin'ity antsakira fiderana ity dia mankasitraka azy isika misaotra azy isika fa nameny fotoana afaka nidera azy indray miaraka tamin'ny korala ho felan'ny volotara tamin'ity androany ity engane ka ho ankasitrahany eo amin'ny seza fiandrianany ny fiderana izay nataontsika rehetra satria efa voavela eloka raha tointsika no Kristy raha vao nanomboka izao fotoana izao isorana koa ny korala ho felan'ny volotara izay nanatanteraka ny araka tamintsika ny fideran'Andriamanitra teto nanakoako ny hira fideran'Andriamanitra ary feno fifaliana ny fotsika ianao namana tany atokantrano tany manerana ny vonin-tany izahay tiety nampita amin'ny fantany izany zavatra izany tany an-tranonareo tena feno fifaliana koa mankasitraka ny korala ho felan'ny volotara izay nanaiky nanolo tena ary nanaiky tamin'ny mpitiavana hiaraka hiderin'Andriamanitra tato anatin'ity fandaran'ity mankasitraka anareo rehetra tompoko ary engane ka ho tehirizin'Andriamanitra amin'izao fiderana zao mandrakariva anareo mankasitraka ihany koa anao any atokantrano any satria fantatra efa maro be ianareo nefa tsy ndrin-daona miandry ity fandarana ity mba hahafana miray fo miderin'Andriamanitra dia mankasitraka anao mankasitraka anareo rehetra namana manerina amin'ny vontany izay manaraka izao fandarana izao mankasitraka anareo koa izay mandefa tatitra ty aminay ny amin'ny fahitanareo ny fandarana ireny rehetra ireny dia voavakinay avokoa ary raisinay avokoa itorohevitra zay omenareo mankasitraka tompoko ary engane na aiza misy atsika eto amin'ity vontany ity dia tafaray tokoa ao anatin'ny fiderana an'Andriamanitra ary rehefa ho avy Jesosy ao amin'ny rano lanitra eo amin'ny ranomasina fitaratsika menakady no hiterany tompontsika mankasitraka ihany koa ny teknisiana satria ireo teknisiana izay miara-miasa amiko ato anatin'ny fandarana ity dia manolo tena mandrakariva manome ny fahaiza-manaony hanomezam-boninahitry n'Andriamanitra dia mankasitraka azy ireo misy maromaro izy ireo miaraka amiko engane ho ampitombon'Andriamanitra mandrakariva ny fahaiza-manao ny talenta izay nanisy ireo dia tonga eo amin'ny fotoana famarana indray zany tsika vita sahady ny fandarantsika ohatra mbola te hitoy izany kanefa natomboka tsy maintsy misy famaranana noho izany ajanontsika hatreo ny androany fa raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao dia hiaraka indray isika menakary hiterin'Andriamanitra kanefa araka rehefa mazatra antsika dia alohan'ny isarana dia misy teny fikasana ao amin'ny soratra masina izay tiana ho vakiana omena anao indray entinao mamakivaky ny herinandro hisokatra tsy elo amin'ny fiainanao dia izany no entinao mba atonga ny fiainanao feno fandresena ary ho tonga amin'ny ambony indrindra araka ny tiavan'Andriamanitra azy ka ny teny zay omena antsika amin'ny androany ity dia amin'ny Isaia
Isaia 4:20, ny 9:7 sy ny 8. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria mahatoky anao izy. Matokian Jehovah mandrakizay, fa Jehovah tompo no vatolampy mandrakizay. Zany ny teny omenanao. Aza miovaova, aza manana saina miovaova, fa matokian'Andriamanitra ilay vatolampy mandrakizay, dia azo antoka ny fandresena na mandalo zava-tsarotra aza amin'ny herinandro iny. Dia ho faly tafahona indray amin'ny herinandro toy izao, hiderin'Andriamanitra satria nanisy soatsika izy. Dia mipetraka amin'ny veloma tompo, zay sy ny korala ho felan'ny vontana ikopakopatanana indreo olona isika, ikopakopatanana ary dia manome fotoananareo raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro toy izao, miaraka eto isika. Veloma tompo.